Ny amerina ny maizy azy eo anivon'ny firenena sy ny mpanjifa indrindra ny fanatsarana ny tolotra sy ny vokatra eo amin'ny postra malagasy no anisan'ny politika hoentina ampandrosoana ny poste hoy ny talia jeneraly ny poste Ranarson Richard. Ny postra efa mandroso fa noentina ampandroso azy bebe kokoa zany no tena hoe imasotsika amin'izao dia izay indrindra no atongavana mitety fahatany toy izay ataona izao mba ahafana manapariaka ny vina mpampandrosoana hoentina izay apetraka ho an'ny mpiara-miasa rehetra hozaraina ho an'ny mpiara-miasa rehetra hoentina arak'izay resanao izay hoe hoentina ampandrosoana bebe kokoa ny postra malagasy. Io zany dia tsotra ihany araka ny hitatsika misoratra ery anaty trano ery dia hoe ny postra malagasy présente, visible et fierté de tous. Zany hoe fitiana ao anatin'ny teny anankitelo ireo ny vina fampandrosoana hoentina ato anatin'ny postra malagasy manomboka. Niona mivantana tamin'ireo mpiasan'ny posta malagasy rehetra eto Mahajanga ny talia jeneraly ny poste mba ahafahany mampita mivantana tamin'izy ireo izany vina fampandrosoana izany izay miainga tanteraka avy amin'ny service totran'izy ireo ho an'ny mpanjifa.